Tafajoro kosa ny dina ny arahana tamin'ireo mponina manodidina ny fariana an-drano-tapahana ho fiarovana ny farihy. Polisin-drano misy 7 no anara-maso andro aman'alina eny an-toerana. Ny fariana an-drano-tapahana izay vao nampinina zanatr'ondro kanefa misy manototra zany amin'izao fotoana izao. Gaetan Andriatsinao. Fotoana fanampina zanatr'ondro an'ireo farihy manodidina n'Antananarivo ny volana Oktobra tahaka izao. Ohatra amin'izany ny eny an-drano-tapahana, Ivato, Mamamba sy ny maro hafa. Ny teto an-drano-tapahana ohatra, zanatr'ondro misy 5 alina no narotsaka tamin'ity taona ity. Ho fanaraha-maso sy fiarovana azy ireo, nisy ny famolavolana ny dina niarahana tamin'ireo fokon'olona. Efa tafajoro zany ho an'ny komunina Talatamaty, raha toa ka mbola eo am-pamaranana ho an'ny komunina Ambohidratrimo. Ny fanaraha-maso zany dia anisan'ny dingana lehibe ny navotana ny dina teo anivon'ny fikambanana rotota zany niarahana tamin'ny ny autorité locale rehetra taty amin'ny district Ambohidratrimo. Amin'izao fotoana izao zany izy dia mandalo ny filakevitry communaly eo amin'ny commune Ambohidratrimo raha efa vita kosa ny commune Talatamaty. Rehefa vita zay dia izy zany polisin-drano ivoaka ato anatin'ity farihy ity zany hoe 7 eo ny isan'ny polisin-drano dia ireo 7 ireo dia isy andiany zany anao ny fisafona ato anatin'ilay farihy. Ireo zany le hoe fanaraha-maso ety fotony anampy ihany koa ny foibe mpanaraha-maso ny jolo. Nampiana zanatr'ondro ny fariana an-drano-tapahana ary isy ny polisin-drano anaraha-maso araka ny fanazavana. Amin'izao fotoana nefa, maro ny manototra ny farihy na ananganana fotodrafitrasa na anamboarana lalana. Vao tsela akory, nilanja sora-baventy ny mponina teny an-toerana, nanohitra ny fanotofana ny farihy izay voalaza fa anaovana lalana. Inona marina no tiana atao amin'ireny farihy eto amintsika ireny? Misy fiaraha-miasa tsy mazava eo amin'ny samy mpitondra. Ny andaniny manototra anamboarana lalana, ny ankilany manampy zanatr'ondro sy manatsara ny fitantanana ny farihy.